apetratsika ny fanombohana ara-pomba ofisialy ny fizarana ny carnet pokotany manara-penitra. Zany hoe ny carnet pokotany zay ho apetratsika eto androany dia misy ny fanamantarana manokana na ny QR code. Raha vao scanner iny tonga dia fantatra hoe ito ny loham-pianakaviana, tonga dia fantatra mombamomba anazy, dia fantatra daholy hoe iza ny olona monina ao amin'ity tokantrano anankiray ity. Ny carnet pokotany zaraina manomboka zao zany dia carnet mpianakaviana, zany hoe isaky ny fianakaviana iray dia manana carnet pokotany anankiray, ary indrindrindrindra anamora ny ampanisanany mponina, fa anamora ihany koa ny fizarana any fanomezana zay ho avy rehefa tonga ny fanampiana. Efa ao ampetratsika amin'ny fomba ofisialy koa le hoe hotspot wifi. Izy io zany ny telefônina rehetra dia afaka mampiasa connexion maimaimpona mandritry ny adiny ray. Zay ny zavatra ao ampetratsika isaky ny pokotany io zany fampandrosoana ampetratsika. Digitalisation à très grande vitesse. Tonga eto an-toerantsika zany androany androna tokolo anokatra amin'ny fomba ofisialy anohizatsika n'izany tetikasa rehetra zany momba ny digitalisation. Iresatsika ny carnet pokotany manara-penitra, iresatsika ny fanomezana internet amin'ny pokotany eran'ny nosy fa dia tena fankasitrahana nomenanao androna tokolo pelapena antsika raha fa digitalisation tsy azo manina atonga anao androna mampiseho dia tena misy vokany azo tafahitaranao atsika ka dia mankasitraka teraka be ho an'ny